zava-misy zany a nanomboka tamin'ny asabotsy teo defa miatra le 100 raha ny tokony ho izy a ny 7 isanjato tokony hiatra manomboka ny 7 volana aprily zany hoe amin'ity herinandro ity. Ao anatin'izay fotoana fohy zay nefa efa mandroso midindinika rehetrarehetra miaraka amin'ny administration, ny sénateur, ny congrès rehetrarehetra ary indrindrindra reo solotena au niveau STR ny olona mpiara-miasa akaiky ny administration Trump ilazana zareo azay tombontsoa tokony hidirana amin'izay fifanankalozan-kevitra tokana amin'ny bilatéral amin'ny firenena tota zay anamarika ny sapisoladina ihany koa ny zavatra azo hoentin'ny firenena malagasy anatin'ny fanatrarana izay politika an'zareo zay amin'ny hoe réciprocité ny gouvernement américain no efa mamariparitra hoe tokony zao ny tokony zao satria zay ny politika anatin'zareo ajaina zay zavatra zay anjarany manao ny azy fa anjarantsika kosa miaro ny politika atsika fa ny amerikanina ankehitriny tsy maintsy misy fiantraikany eo aminy ihany koa zay zavatra zay satria raha ny fisiany aba efa 7 isanjato ny entana rehetrarehetra afarana dia tsy maintsy ampiakatra ny vidiny entana ihany koa eo anatiny amin'ny ny tsena anatiny amerikana dia io zany efa hitantaratra ihany satria efa misy miteniteny ihany hoe dia ahoana zany ny zavatra hitranga ka ny fitaovana anankiray tsy maintsy hifampirarahantsika ny ankehitriny ary nisan'ny zavatra efa hitodiany amin'ireo client atsika amin'ireo mpanjifatsika any États-Unis ny ahafahan'zareo koa mitondra ny teny mahakasika ny hoe raha ohatra ka tena miatra tokoa reo 7 isanjato amin'ny aba amin'ny fampidirana entana dia hisy fiantraikany any aminy ihany koa mahakasika ny asa io satria maro ny entana koa avy aty Madagasikara mbola ahodiny zareo any zany hoe miteraka asa ho anazy ihany koa ary ahafahan'zareo misitraka entana mba moramora fa raha ohatra ka hisiny zay afaka rehetrarehetra zay farafakely ny 10 isanjato dia tsy maintsy akatra koa ny vidim-piainana any États-Unis. Nangataka zay fionana miaraka amin'ny sehatra tsy miankina ray manontolo mba iarahana amin'ny ambassadeur ny Amerika ihany koa mba ahafahana mifanakalo hevitra ahafahana sehatra tsy miankina ihany koa mametraka ireo fanontaniana samihafa amin'ny ramatoa ambassadeur mba hisiny mangarahara tanteraka anatin'ny information avezivezy ary ahafahana ihany koa mety hoe mamolavola bekady iombonana avy eto amin'ny Madagasikara. Antsika tokoa dia tsy maintsy mifarimo ary tsy maintsy mifandray tanana ary tsy hitady tokony andraikitra tokana amin'izay zavatra misy fa tsy maintsy hikatsaka hatrany izay vahaolana iombonana maharitra ihany koa ahafahantsika manafitra ireo asa rehetrarehetra raha ohatra ka sendra ny ireo aba rehetrarehetra izay miatra ho an'ny entantsika andeha ahondrana any États-Unis mety misy ny fiantraikany amin'ny ara économique amin'ireo orinasa sasatsasany izay mila avotana fitadiavana vahaolana haingana. Marina tokoa fa mety hoe déséquilibré les balances satria maro ny entana ahondrantsika noho ny entana afarantsika fa rehefa mandeha daholo ny paikady rehetrarehetra na eo renakidiny tany fotsiny ary ny jerena ny projet base tuliard any atsimo dia tsy ela dia tokony efa hivadika ihany zay balance commerciale zay moa ihany koa anatin'ny fanovana économique izany fototra faharoa napetraky ny politika ny akaben'ny fanjakana amin'ny fanovana économique sy fampiarana ireo lana vaovao amin'ny transformation agricole maromaro ny zavatra azontsika ifampiarahana amin'ny amerikana fa misy resaka compétitivité foana ny zavatra afarana. Tsika matsy raha ohatra hoe anafatra avy any États-Unis tsy afaka tonga dia hiteny hoe anafatra zavatra bebe kokoa avy any États-Unis si raha tsy misy ny paikady ary tsy misy ihany koa zay iraisana ny mpandraraha rehetrarehetra eto Madagasikara satria ny vidin'entana samy hafa ny sara-pitaterana samy hafa raha avy any États-Unis izy na avy any firenena hafa ihany koa zany tsy maintsy lanjalanjaina ary tsy afaka tonga dia ambara hoe eny ara fa dia anafatra mihoatra zay no zava-misy ankehitriny. De réciprocité zareo ny fanontaniana mipetraka dia raha ohatra ka ahena ara ny aba amin'ireo entana avy any Amerika miditra eto Madagasikara le fanontaniana mipetraka dia zany ve dia hampiakatra amin'ireo fanafarana entana avy any États-Unis nefa ny zavatra afarantsika avy any États-Unis dia équipement automobile zavatra ohatrany hoe manambidy migoavana be zany ka le fanaforana aba mety mampiakatra kely amin'le isan'le entana afarana fa mety tsy hampiova zavatra lehibe mety hoe tsy le application an'le tarif
ohatrany hoe tonga dia amena 0% akory no mety hoe ampitombo an'ilay importation avy any États-Unis. Avy eo le resaka teo resaka compétitivité falaviran-dalana etc. Mila mitandrina ihany koa tsika eto Madagasikara fa zany zavatra atao zany tsika efa nanao fanamby niaraka amin'ny organisation mondiale en commerce ihany koa amin'ny fanarahana ireo lalàna rehetrarehetra mifehan'ireo membre ao anatin'ny OMC ka ny fisokafana amina tarif préférentiel mila maitsika sao dia sanatrin'izany lasa voatery rehefa avy eo tsy maintsy ampiarina amin'ny rehetrarehetra ihany koa. Ny AGOA ankehitriny mbola tsy tapitra ary ny lalao any amin'ny volana septambra vao tena hoe fantatra hoe tena hoe tsy renouvelé sa renouvelé ny AGOA. Marina fa misy préséance zany le tarif areo misy an'ity 47%, misy an'le SGP, misy an'le AGOA ihany koa dia jerevantsika au niveau congrès hoe zany hoe iza zany no ohatrany hoe imprimé par rapport à sasany fa ny AGOA mbola mitohy raha tsy mbola voafaritra fa tena hoe efara tanteraka ny AGOA dia mbola mitohy alohatry mbola manatena koatsika tsy azo atao ny tonga dia andingana zavatra efa nitongatombontsoa atsika ataoko fa mbola misy dindinika mbola tsy tapitra mbola tsy vita donc mbola mitohy fohy ny ezaka amin'ny lafiny AGOA na amin'ny lafiny ireo fiadivana ny roana rehetrarehetra. Zany daholo ny zavatra aton'ny ezaka sy lavitr'ezaka marina tokoa zay aritsika ny efa hatramin'izay efa mijery mitarana io tsenam-barotra io mba tsy hoe hitotona anatin'ny firenena anankiray na tena hoe hiankina amin'ny zavatra anankiray ny ara économique eto Madagasikara kanefa ny aloha ny zavatra tena mamaika amin'izao aloha ny atrehana ny zavatra hitranga ao anatin'ny herinandro vitsivitsy fa tsy misakany zany ary zay nefa lara-pahamehana mba hivelariny Madagasikara amin'ny serasera kokoa amin'ny firenena maro.